Manana anjara toerana lehibe amintsika malagasy ny fanana trano. Isan'ny mahatonga ny fitombon'ireo olona miroso tokoa amin'ny fananganana trano moa izany satria na dia tao anatin'ny krizy tokoa aza isika dia nisy fiakarany trano ireo olona manao trano sy manjifa fa ireny kojakoja ilaina amin'ny fanaovana tao trano ireny. Ravakarandriamanala nanao fanadazina eo amin'ny sariny Stefana Razafy-Manjimpy. Manomboka eo amin'ny 4 tapitrisa ariary farafahakeliny ny teti-bola ilaina amin'ny fanamboarana trano amin'izao fotoan'izao. Fiakarana teo amin'ny 50 sy 100 isan-jato no hita teo amin'ny fanafaran'i Madagasikara ireo kojakoja ilaina amin'ny tao-trano ateo anelanelan'ny taona 5 sy 10 ka hatramin'ny 7 sy 10 ary nahitana fiakarana teo amin'ny 70 isan-jato izany taona 7 sy 10 ka hatramin'ny 10 sy 10. Ireo ny tsapa na dia nisy aza ny fiakaran'ny vidin'ireo kojakoja ilaina amin'ny tao-trano ireo indrindra tao anatin'izao krizy ny firenena izao. Midika ireo fa mitombo hatrany ny fila malagasy hanana trano sy hanorina trano. Ho fanamorana indrindra ny fasiarana ny malagasy ary no antony namokarana ny gazety boky kely nampitondraina ny lohateny hoe tranoko izay natokana indrindra iresana ny tao-trano, ny trano sy ny manodidina azy. Zany hoe ny zavatra tena hita ao anatin'ity karazana guide ity tranoko, izay hoe tranoko ny anarany. Misy dossier maromaro ao anatiny ao dia misy rubrique rencontre avec, dia misy ny resaka shopping et tendance, misy koa ny resaka installez-vous, izay hoe hanomezanay plan na trano ho an'ny olona izay mbola tsy manana plan, tsy manana idée zany ho an'ny resaka fanamboarana trano. Zany hoe ny tena objectif zany hanome guide anankiray ho an'ny olona amin'ny resaka trano hoe aiza izy mijery raha ohatra ka hoe hanamboatra trano, aiza ho aiza no ahitana ny matériel izay ilaina rehetra amin'izay zavatra atao amin'ny resaka tao-trano zany. Dia ankoatran'izay koa misy ny rubrique écologie, izany hoe izay zavatra rehetra mikasika ny environnement, ny énergie renouvelable, izay rehetra manodidina izay zany. Dia mikasika koa ny reportage, misy reportage ao amin'ilay boky, misy interview, dia misy ihany koa ny guide pratique, izany hoe ny guide pratique zany misy karazana cours kely zany, cours pratique hoe ianaran'ilay olona ataontsika hoe bricolage du dimanche zany no tena. Androamo nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fivoahan'ny larana aotra amin'ity gazety boky ity izay ivoaka isam-bolana ary amin'ny alalan'ireo zana-dohateny manodidina ny 12 no hitondranina ireo mpanao gazety eo anivon'ny gazety boky ity ireo rehetra tsara ho fantatra mahakasika ny trano sy ny zavatra tsy afa-misaraka aminy. Fantatra ihany koa fa dia mahamaim-poana ny fanjifana ity boky gazety ity. Eto Antananarivo moa no ahitana azy amin'izao fampahafantarana azy amin'ny voalohan'izao fa amin'ny volana febroary kosa no anomboka hivelatra ny renivohim-paritany hafa ny gazety boky tranoko.